Genesisy toko 14. Ny namaboana ny Lota sy ny namonjeny Abrahama azy ary ny nitsenany Melkizedeka any Abrahama. Ary tamin'ny andron'ny Amrafela mpanjakan'ny Sinara sy Arioka mpanjakan'ny Elasara sy Kedorlameora mpanjakan'ny Elama ary Tidala mpanjakan'ny Goima dia nandeha izy ireo ka nanafika ny Bera mpanjakan'ny Sodoma sy Birsa mpanjakan'ny Gomora sy Sinaba mpanjakan'ny Adma sy Semebera mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany. Ary ireo rehetra ireo dia nanao fotoana ka nivory tao Andohasan'ny Sidima dia ny ranomasy sy ny tsira izany. Fa efa nanompo an'i Kedorlaomera 12 taona ireo, fa tamin'ny taona 17 kosa dia niodina izy. Ary tamin'ny taona 14 dia tonga Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy ka namelany Refaita tany Astarta Karnaima sy ny Zozima tany Hama ary ny Emima tany Savekiriataima ary ny Horita tany tendrombohitry Seira hatrany Elparana izay eo anilan'ny efitra. Dia niverina indray izy ireo ka nakany Enamispata dia Kadesy izany ka namely ny tany rehetra an'ny Amalekita sy ny Amorita koa izay nonina tany Hazazony Tamara. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora sy ny mpanjakan'ny Adma sy ny mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany ka nilahatra iady amin'ireo teo Andohasan'ny Sidima. Dia tamin'ny Kedorlaomera mpanjakan'ny Lama sy Tidala mpanjakan'ny Goima sy Amrafela mpanjakan'ny Sinara ary Arioka mpanjakan'ny Elasara dia mpanjaka 4 no niady tamin'ny mpanjaka 5. Ary ny lohasahan'ny Sidima dia Belavaka Asfalta ary nandositra ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora ka latsaka tao ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Ary izy ireo namabo ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra dia lasa nandeha. Ary namabo ny zana-drahalahin'i Abrahama koa izy dia Lota mba ny fananany dia lasa nandeha. Fanonina tao Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrahama Hebreo izay nonina teo an-kazo terebintany Mamre Amorita rahalahin'i Eskola sy Anera. Fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nahare Abrahama fa lasa nkobabo ny rahalahiny dia nitondra ny omby kely ny 700 izy izay efa nahay niady ka nanenjika hatrany-dana. Dia nitokotoko amely azy no ny alina izy sy ny andevolahany. Dia namely azy izy ka nanenjika azy hatrany Hoba izay ao avaratry Damaskosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy ary Lota rahalahiny sy ny fananany dia nampodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma hitsenany Abrahama teo Andohasave lohasahan'ny mpanjaka izany. Rehefa niverina izy avy nandresy any Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka mitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany
ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Sodoma tamin'ny Abrahama: omeo any olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma: izao efa nanangatanana tamin'i Jehova Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany, fa tsy handray na taretra na feikapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Fandrao ataonao hoe izao no nampanankarenany Abrahama. Afa-tsy izay efa nohaniny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre. Aoka ho raisin'ireo ny anjarany.